Anienatra amin'ny 100 ny vola miditra ho an'ireo mpivarotra fitaovan'ny mpianatra ankehitriny. Hita malalaka dia malalaka ihany koa any toerana fivarotana izay fitaovam-pianarana izay anoho ny tsy fisian'ny mpividy intsony. Anisan'ny antony lehibe mahatonga izay fiainana izay hoy ireo mpivarotra, izao fotoana tsy ianarana izao noho ny fisian'ilay valanaretina Peste. Ny vidin'entana ihany koa etsy andanin'izay efa miaina tanteraka aka tsy ahazoana tombony firy intsony. Tsena fitaovan'ny mpianatra aloha amin'izao dia efa tsisy tsena mihitsy amin'izao. Ny adiny samihafa zany dia le mpianatra hoe tsy mianatra zany mahatonga ilay hoe tsena tsisy tsony amin'izao. Nanomboka azo lazaina efa talohany tamin'ny herinandro izy zany efa tsisy tsena dia maika hoe tonga indray ny alatsinainy teo tsisy tsena satria mpianatra le tsy mianatra. Amin'ny vidin'entana indray aloha dia efa mirary dia mirary satria efa makomansa mandany entana zany olona dia efa midina amin'ny prix amin'izao. Tsy rotra mividy fitaovana ho an'ireo zanany araka izany ireo ray aman-dreny ho ihatrany ny fanazavana. Ratsy ivona dia efa ho herinandro mahery izao noho ny sahatra ny fampianarana noho ny resaka fiarovana ho an'ireo koronga mpianatra izay fanapahan-kevitra avy any amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena mihitsy. Ary tsy ho antsika eto amin'ny faritry Boenireri ihany fa ahitana izay fitsaharana izay ihany koa ireo faritra maro samihafa.